Ity ilay lehilahy nandoro-trano tao amin'ny fokotany ny tsara rano Anosikely ny aliny asabotsy 2 septembre teo. Tany betsaka izy nivoasambotry ny fokon'olona izay avan'ilay zazavavy maty ihany no nasambotra azy ka nitondra niteranga ity teny amin'ny mpitandro ny filaminana. Taoriana lozantranga dia efa nitazon'ny polisy ilay ramatovadiny ka natolotra ny fitsarana ary dia nampidirina amponja vojimaika izy ny alatsinainy 4 septembre teo. Nefa natao moa ny constat sy ny fanadadiana nataon'ny polisy dia samborina aloha le vadiny le vehivavy zany voasambotra voaloha satria rehefa may zany le trano midoran'le rangahy dia lasa nitsoaka io rangahy io dia voatery zany zay teto amin'ny police judiciaire tsy maintsy ny sambotra le vadiny tavela tao. Toy moa ny fikarohana satria dia tsoroko eto fa efa vita ny ankety tam'le fisamborana an'le vadiny zany dia amintsika miteny zao zany efa MD zany hoe efa niditra ny amponja ao marifoto le madama. Ny sorako eto aloha ny fokon'olona izay mipetraka mandidina an'io trano io satria dia nanampy tanteraka ny mpitandro ny filaminana ary voasambotra tany Abetsako le rangahy vady tena nandoro dia izy moa io hitanareo amin'ny sary io voasambotry ny fokon'olona tany Abetsako dia naterina eto amin'ny police judiciaire. Isorako be dabe zany ny fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona eto zay dia mbola manentana atsika vahoaka mba hiara-iasa amin'ny mpitandro ny filaminana fa hitantsika amin'izao fa rehefa miara-miasa tsika dia misy vokatra tsara. Misaotra indrindra tompo. Izy mivady navandoza ihany ireto efa eo am-pelantanany ny manampahefana ireto fa makasika an'ilay rangahy voalaza n'ilay renin'ny ZAZA maty fa namela ny zanany tao an-trano ho lasa lavenina kosa dia mbola raharaha hafa ny makasika an'izany raha nitatitra avy eo anivy ny mpitandro ny filaminana ka dia mbola andrasana araka izany ny mety ho fisikafa ny fanadidina manokana makasika ny rangahy namela ny ZAZA ity sy nitondra an'ilay fahitalavitra nivoaka ny trano may.